zanako mety keliko aiza ny zanako aiza mia ary mba iza ho any ndraiky niteraka anay aiza izy amin'izao zao vao tena tsapako fa tena be caprice be ndry amindry zany osipandrio eritreretindry ohatrany hoe zavatra dia azondry volavolaina amin'izay tiavandry azy ahoana moa za zao tompoko ny fomba mareanay avolanao satria mantsy ny ilay izy tena vola be sady roa tapitrisa be zao ndray za ve mba teny mama aminahy za tsy mila lehilahy akoatran'iny fa rehefa tsy tiana zany dia aleoko maty felana dia mba haverena ny toerany felana tsy mba mampalahelo anao ve mijery azy manjenijeny foana iny tena tsy afaka ny ampanantena mama efa mitady olona azo itokisana sy mananatra efa mihitsy azy ao fa tsy felana kosa aloha dia tsy verina ntsony izy dia afaka manao an'le asa zany za ve misaotra betsaka mera misaotra betsaka fa zao ny ampidiro ao anatin'ny lohanao ary tadydio tsara fa raha mbola miverina mitarainy felana fa ampijalianao ataoko fantatra tsara ho izy zany Isabelle zany raha ilolona aloha tsy mampaninona na mihitsy fa le kala mitity sady be vava mampifilafilano za aloha tsy ampanasany iny tsika zao ny teneniko anao za tsy tery anao anambady anao zany fa rehefa ohatra hoe tsy mety dia alao misaraky efa pisoloky fa maninona moa zany reny tokony nendrika andrehanao hoe nirana vola tany aminao zara ny kala kely tera tsy nigatra izy sady tsy mitana ny teny mena efa nampitandrona nge za fa raha ohatra ary ka tsy zanako be reny izy ary ny rainy tenao any koa marina raha matoty dia midy ny vavako mitia fa miteny anao tsy haiko mitenitena zany dadanao zany mihitsy ianao tsy misy an'izany dadanao zany ntsony eo fa maty izy maty ko maninona zao zany raha to dia nitsoronareo dia tsy be fanontaniana ntsony aza fefenao aza terena e miodina aminao ny fiainako nara nangidy ekeko fa efa dinoko mamela eloko tsy midika hoe ivereny resaky indray mamela eloko tsy midika hoe dia hitakosona mamela eloko tsy midika hoe tiako anao zako tianao mamela eloko tsy midika hoe avelaky anao satria tsy aniba ny tenako ao anakan'ireo fa soavana beo ay re lasa lewany alewany alewany za mitsintsizay na fafinyoya azalo amela za tsy maniry ny ratso anao famarasoe ataovany fiainanao azavarinao arinako ao dia andany mafo mavenao tsisy ana mais bien sûr que ça va mamela eloko tsy midika hoe ivereny resaky indray mamela eloko tsy midika hoe dia hitakosonany mamela eloko tsy midika hoe tiako anao zako tianao mamela eloko tsy midika hoe zany zany tena tia manjony be io ihany fa hainao ihany dia mba voatra tsisy fialam-bola mihitsy moa za saika hanao baolina to dia tsisy afaka ry zalava mbola miasa daholo ka ianao koa nge tsy mety etiko mandehandeha mihitsy tsika ry zao efa mandeko raha zao
Hono tena marina veleny tenenao anahy iny hoe efa manana olon-tiana ianao. Fa manino ianao mantany zany? Zao hoe za koa tsy te hanolakolana sady tsy mahay an'izany fa mahafinaritra anahy ianao. Tamintsika mbola miara-mianatra ireny ianao nefa tiako dia raha ohatra ka mety aminao dia vonona miaraka aminao aho. Fa manino ianao tsy miteny? Ohatrany tsy napoziko ilay zavatra noteneninao. Zany ve? Fa angamba anareo mbola tsy niteny an'izany taminao. Raha mety ianao dia hivadsika na afaka iray volana ary. Tsisy mahaory anao zany. Ndraso aloha. Tena izy daholo izany teneninao zany. Eno omeko anao daholo izay tadiavinao. Za nge raha tsy mivasivasy zany sady tsy mahay miolakolan'izany koa ny na rehefa tiako dia tonga dia tsoroko. Sady ianao koa ange mba efa ela ny efa fantatro. Tsara lefa tsoranao nefa eny eritrereto tsara ary aloha fa zay dia tianao rehetra dia omeko anao daholo. miala efa niteneniko taminao nefa efa misy olona miaraka amiko. Tiako izy dia tsy afaka ny mamadika anazy sy hamitaka anazy. Tena tsy mandray telefonina mihitsy ny ankizy. Aleo aloha any an-trano dia hita eo. Tsy hitako izay lazaina anareo tsy ninako. Allô? Ie, mbola eto ahoana? Nianjera taiza? Dia tsy naninona ve? Andraso ary aloha anontaniako a madame Raser zany e. Tsy fantatro mihitsy momba an'izany fa aloha anontaniako azy. Fa misy inona hono e? Nianjera hono izy dia niorotra ny tongony tsy afaka mandeha mihitsiny. Hitanao ve zany esa moa hoe épicerie akaiky ny pompy? Anony izy. Atsy mbonimbony azy zany fa aleo fa atoroko anao e. Tena mba loza koa zany Tsy mety misy masoandro miratra mihitsy amin'ny fiainako e. Vehivavy rehetra mitovy fotoana aminazy ao efa manambady amanjanaka daholo. Ny anaty nasipa ary mbola tsy ananako. Aza miteny an'izany re. Dia aza kivy amin'izany koa. Samy manana ny fotoana ny zavatra rehetra. Ny anahy angamba mety tsy soa mihitsy ka. Izay olona rehetra tafiaraka aminahy dia misaraka amiko daholo. Mialy aza miteny ohatr'izany ao ndray fa tena tsy tiako izany. Izao hitandre nisy tantinina anay zao efa 10 taona mahery izy izay vao nanambady. Dikan'izany hoe tsy mahazo kivy izany mihitsy ianao tsy maintsy tonga eo foana ny anjaranao. Mety ilay manambady mihitsy angamba ny tsy mety amiko e. Fa hono mila miaraka aminao zany eto. Sa ny Antananarivo. Ie, avy any. Sambatra izy zany nahazo anao. Tsy ahita tondro amin'izany mihitsy nareo na hiatra mpandraparivan'ny andro eo arany. Avy indray ianao Angina vangako ianao ny teneniko eo e. Dia lasay fa izay misy anao indray dia misy anahy. Nefa ianao zao no makaty. Dia fa hoe tsy ianao ny teneniko eo.
Nanahoana? Ay, misy lavaka be zay tery tonga dia latsaka tao vao andeha teo. Manentaina be mihitsy. Dia ahoana izany madame Rasera? Aiza misy dokotera? CSP2 aloha ny aty fa sao dia tokony hitaratra ary izy io. Nefa ny aty nge tsisy fitarafany. Zay tokoa aloha e. Ahoana nefa afa-tsapazy azy eo? Tena manentaina be eo tsy afaka mitehana amin'ny tany mihitsy vao mitsangana. Ahoana ve izany e? Sa aleo ary aloha ijery olona hibatana azy. Fa tsy tonga sena amin'ny tômôbilina mihitsy izany io. Ka efa hoe marary be ka. Tsy aloha na hitondra tômôbilina ary tena tsy vitako intsony kosa ka. Aleo aloha izahay ijery olona ary. Inona izany ny atao aty an-tany lavitra aty mama? Rasera raha izao Manahoana daholo nareo? Manahoana Oay, lolo, afinga vetivety kely. Ianao moa mbola manotra? Efa tena tsy manao intsony fa ela be izany nanotra. Kizy io tiany anjera dia mba jereva. Sady mba amin'izay nge sao dia mba misy vola ho azy ihany raha ohatra hoe afaka manotra an'io ianao. Ahoana hoe? Ore madama mba jereo sao dia sanatria hoe folaka izy dia mba ho hita izay atao. Ianao ty tena basy vava mihitsy Satria ianao zao miditra amin'ny resaka eo. Talisy izany tokony hoe izany anjony olona ity. Sady aloha veriko ny teneninao teo. Tsy mahazo trondro nareo na hiaritra mandrapariva ary. Nareo zany eny midika hoe zahay roa e. Fa tsy hoe za rery na hoe izy rery. Dia tsy azoko hoe inona nefa ilay problème anareo e. Dia inona ilay andre aty tady anà? Za dia hanondraka dia nandalo teto dia nahitanao dia mba niteny fotsiny. Fa eto moa izany misy olona tena mety tsy tokony hidirana mihitsy. Ay, dia ndana ataovy izany ny zavatra tokony atao indriva tsy fahalalam-pomba mihitsy miditriditra amin'ny resaka olona ohatran'izao, manelingelina olona ohatran'izao. Dia tonga avy ndry maraina rapitra. Ie. Azo mena tsiny fa sady tsy nianatra koa izy tsy dia mahalala fomba firy. Eny efa hainao e. Zanga moa mametsiny anazy fa izy ara sady mampimemy mampalahelo. Fa raha tsy misy any Jackie aloha dia tena tsy fantatro mihitsy nefa raha ny fiainan'izy mianakireny. Nalaiko ny asa ao amin'andro ange izy iny e. Ay? Fa reny ve hoa vahiny ato amintsika eto e? Ohatrany tsy mba tandrotandroko mihitsy nisy ininy teto. Oenga ndreny tetiko fa zanga mba ny rato andeha. Ohatrany tsy dia mahazatra anà koa ilay mandehandeha amin'ny toerana ohatran'izao. Fa aleo manaraka tsika sy ianao mandeha amin'ny toeraka. Ay, eny e. Ianao ihany io fa za tsy mandeha mody raha tsy mahazo azo trondro kely aloha. Okey, mazotoa ianao izany. Mazotoa ary. Tsy maninona lesy mioritra fotsiny io. Orona io dia afaka. Sotran'Andriamanitra. Za ratsy mihitsy ny saiko hoe tapaka ny tongotra-dranako. Aore mba raiso madama. Ka izay mihitsy ny eny ny asan'ilay manotra e. Ka
ka zany zao efa elany tsy nanotra ntsony eny e alefa ho raisokiany sady ty koa tsisy mpanotra mihitsy tena misaotra betsaka madama dia aiza nefa zany ny atao zao tsy maintsy any an-trano a dia aleonareo mijery olona hibata zany efa izay mihitsy ny resaka anay teo fa aleo ary aloha aterina any aminao izy dia rehefa aveo zany tsika manao resaka tsika teo ndao any an-trano aterina izy dia makany an-trano tena mety zany aleo ary lazay dia izy nefa nahita olona olona da fa za zany naninona anao no angarianao foana anao ina ty ndray zao lazay fahalalana ndray koa eto e tena misy toetra mihitsy ianao ty ka anareo nga hoe zavatra tondranao tsy lana manontanytany io mba hananahoana re ianao ty raha nitoriko tamin'ny nangalatra tao an-tranona iny mbola ho be vava ohatr' zao ve maninona nefa raha ny lalanao zorona fotsiny dia mizay e afana mandeha moto za koa andeha mihitsy ko aninona hiaraka amin'ny olona misy toetra be ohatr' zao zay ve ndre efa tonga eko andre tsy tany amin'ny rajotra tany e fa efa tonga fanody efa tonga efa nody sahaly fa nanina zao ny teneniko anao satria za aza forcé anareo hiaraka amin'ny olona tsy tiana akory enao mba miseho amilay iry mananananatra anahy nefa nenao ny tena mampidikizy mampidika izao manina nefa nareo mandainga aminahy e teny hoe tianahy izy hoe mitady anahy ka efa olo efa manan'olo tiana iza zany ny teny amin'ny alain'izany izy indray moa niteny an'izany anahy eo raha tsy izy ihany e terenareo fotsiny aho hiaraka aminy nefa izy ary tsy mieritreritra an'izany koriny miala tokony mba misy ezaka avy any amin'ny dikotsana hoe zany ny andraikitro a dia mampifandray anareo dia ny ambandry tena aleo amin'izao e oko izao tena leo be avy aloha zao ka zay zany raha ahoana rehefa vitandre moa miaina rereto an-tany zany ary velony tsara nefa olona mora kivy kely dia mendrasa olona ho avy ato an-trano ato hoe angatabady andre zay ndray aloha zany e zay zao vao mba azoazoko le izy fa mbola mila averina ianao rapitso tsy maintsy valiana ohatra eo ay dia ahoana zany zany efa ny any an-tanàna mipetraka nefa mila tonga maraina koa rehefa mihoatra fa zay mety ka na le tondra na ty ary na leo resako mamy dia hita hoe ahoana ny programme sotra betsaka dia ho tiana volanao zay fonolahy ny anay any azy tanana e aloha ary aloha iandre mama vetivety hono a ary nareo ve
Mamandriavana aty sa mandalo fotsiny? Misy tany jerena izay aty. Hono madama, manahoana marina raha mba mana zavatra kely aty. Ohatra hoe fiompiana, milamindamina ihany ve ny tanàna? Mamo! Nanao? Salama. Or mama, zany eny mama nitely le zanak'Rasely iny e. Tsy vitako hatramin'ilay fandriana mihitsy hatramin'izao foko a. Tobotoboka be. Ianao koa ohatrany zazakely. Kiajanona indray zany le zavatra olona. Tena tsy matotra mihitsy ne ianao e. Fa ino ony a? Tovi-tratraka eo. Tsy ataoko vita ho azy le nataony teo iny. Tsy ao izy. Sady ny telefona tsy mandeha ny kay napetrany eo koa le izy. Dia ahoana ve izany e? Fa ngainao tsy matapaka an'ilay izy samirery e. Ilaina fantatra androany inge ny valiny e. Satria mila resana amin'ny any an-trano koa. Ka le izy madama, aleo aloha tsoroko aminao mihitsy. Fa ny zanako anie le izy. Dia aleo atao teny arana tsara fa sao dia manahirana ka. Dia tsy ho taraiky be ve izay raha mbola hiandry izany? Mama! Manao any ianao? Petrahinao raza. Izy madama ilay zanaka. Dia izy ratsy ilay olona vidin'ny tanitsika. Ay! Ianao ty jerijerena fotsiny. Ny anay na voly vitanana kafe na dite ho anao arany ato zao tsisy mihitsy. Aza miasa saina amin'izany. Aza misahirana fa olona iotra anie ny alehako aty e. Ary fa lasa izy mamanareo teo? Lasa nitady voly iziko. Zay na sakafo hoanina raha tsy misy. Sady zay ne vao avy nisolokin'olona vola be. Mamanay arany ka nigatra. Marina mafy na iasa mandra-pahafatoko raha vao soloko iny. Fa ahoana? Tantara beko. Fa zay ne bedy vao mitantara ny fiainanay amin'ny olona. So dia tonga eo mamanay. Mila mitandrina fa feno olon-dratsy eto ambonin'ity tany ity. Sa ve tantaraiko anao ihany? Zay ne mampalahelo be mihitsy amin'izao e. Aleo amin'izao fa sao dia mahakamo be. Sady za koa efa handeha mantsy. Ary ianao ary sao dia mba afaka mampindrana volanay. Fa aza miteniteny amin'ny mamanay a. Vola tao iny? Efa hoe atao sakafoko. Mamanay zao iny efa marary. Izy nefa lasa mbola tsy ahita vola izy zao veriny io. Atao sakafo mamanareo ve? Ary ndre ty ary sao dia mba tady ho fetsifetsy. Fa fetsifetsy maninona koa zao e. Za mihitsy mahavoana ireo mpanan-kareny tony a. Tsy mahatsapa ny ainanay mihitsy. Saky tsy manan-kareny izany e. Mila miasa fotsiny amin'ny fiainana fa io tsy vitany mangataka izany. Ay, fa fijerinao anazy zany tsy miasa. Teneniko anao tsara a inona ny zavatra tsy efa vitako. Za ary zao androany vao mba makaino. Zao aho vao mba makaino io. Tanao. Tsara anie rehefa miasa e. Fa mangataka ihany ny ratsy. Dia ohatran'izay ny fandehany monsieur Ratsy moa. Dia ahoana raha ny hevitrao e? Le izy aloha apetrako dia mety ampiandohana fa raha ho alainareo mitambatra le izy dia mety aminay zay prix zay. Fa le izy tsy azo morselena. Aiza kosa e. Tianay raha azonay daholo io tany io fa vidiny kosa aloha mavesatra loatra e.
ratsy hoe nga manaiky nareo hoe atao de paiement dia mba alohanay manaraka ny atsasany. Tena tsy mety izany madama, tena tsy mety mihitsiny. Arak'ilay efa resakitsika asianao iny izay mila vola dia mba tianay koa nge io tanina io fa lazaiko anao hoe karaha izany ary aloha efa andinika amin'ny zanako ilay izy koa manko mila fampiresana any an-trano. Tsy maninona ka dia nio tsara aloha dia izay moa edy foana rehefa vonona nareo. Enao aleo fa efa ampidinika amin'ny zanako dia manome valiteny ianareo izay androany mila miresaka any an-trano ihany koa. Sady io anie tsara be madama e. Tsy alohanareo hoe toa dia nareo reriny eo toa izay hoe isy olo-kafa tafiditra. Manao ny ery ianao na nitongotrao izany ve dia ahoana izany ny fomba hodiana dia ahoana nakanisanao aty ahoana le izany aleo ary fa hoany ahy dia hitantsika eo nandaminana azy sady tantaraiko anao koa zavatra mitranga ty zay eno ho avy fa nanahoana tokotra n'ilay zanako tena mbola mila miverina mihoatra ty hoy izy rapitso nefa na fomba hodiana ary zao tsy hay nare zany aleolohany dia hoany andamina an'izay dia rehefa avy eo miverina miantso anareo mety izay ka tadidinao nefa ny trano ie tadidiko ka mangatadalana vetivety zay sy veloma toko. Bataiza no teo raja. Zao mama. Yeso reo an-tsainareo mihitsy izany hoe za hiaraka amin'ny miady zany. Ary ataovy tonga any aminy aleo izy tsy makaty intsony. Na andeha amin'izay toerana aleako. Mitandry, tsara ny miasa e, fa le mangataka mihitsy tsy mety. Ka ny fidiram-bola tsy mitovy. Zay mahandro ohatr'izao ve dia lazainao fa mitovy aminao? Avy eo zay rehefa tsy manana lazaina fa mangataka na tsy aitsony. Miteny fotsiny afa tsy hoe mitsara ndry. Hitanao fa mitsara. Ny anay rehefa tsy misy dia tsy misy. Fa ny nareo na tsy misy ary dia mbola misy foana ny aminareo. Resaka ndraika ry mety Inona koa zao ny tantaraiko teo? tantara fiaina fotsiny dia eo anao be resaka efa tenenina foana. Tsy ny tantara ninina zany dia olona hoa mampinomeny mihitsy. Fa ina indray ny teneniny zanako iny anao teo? Hevitra tsy mitovy fotsiny ka tsisy inona avy. Tena mialatsiny lesy tena mialatsiny fa izy iny ohatra mivatambatana izay sady misy toetra kely. Ka mamoaka ny ampony fotsiny izy sady izy mijoro amin'ny heviny fa izany hoe mila ampianarana fahalalam-pomba kely fotsiny. Tena fa miezaka amin'izany mihitsy fa izao no tena mampalahelo izy ilay tsy nahita fianarana angambany dia ohatra manao mafimafy loha kely izay. Raza fa inona moa no tena olanao amin'ny zanako liny lazaiko anao fa raha tsy misy intermédiaire ny ary tsy ho vita mihitsy ny taratasiny io tanitsika io. Dia izany ataonao sorona amin'izany ampahafantariko anao aloha fa mbola betsaka neny ilayntsika an'ireo olona ireo ary raha tsy manambady miala ianao tsy ho tanteraka izany sady anao io koa nge fa tokony mba hanana ny tokantranonao isaka ny tonga aty ve rangah dia zany foana sady averiko ihany efa misy olona miaraka amiko koa dia tsy afaky ny hamitaka azy mazava amin'ny mama ve zay ese tsy mino an'izany ary raza hoeto aty aminahako fotsiny ampisehoana azy zany olo tianao zany io hita amin'ny masoko dia amin'izay mino
fa ratsy zany a tsy maintsy manambady amin'ny ala ianao fa mbola betsaka ny zavatra ilayntsika amin'ireo olon'ireo e. dia tena sahanao ve miteny an'izany amiko? Interehanao manokana dia za miforsenao hanambady anazy. Za ve dia marariny? Allô? Dia soroka dotompo azafady io. Fantatry ny olona namonao ny tompoplaty ahy. Ary nanendriketrika anao ka nampigadrana ao fotoana. Nahita vola nga mama teo? Tsy nahita mihitsy kia fa mba nisy an'ilay asa tanana nanotra teo. Fataizandray moa ianao teo? Tady vola aho. Ahoana ary moa mama ny ampandransaiko hoe a? Za miasa manomboka karapitso. Dia any a herinandro tsy mody. Nefa mama tsisy vola mihitsy ato an-trano. Dia saotra kia. Aza mieritreritra an'izany ianao fa mahita eo foana e fa ny asanao atao tsara. Mama ary tsy salamako aiza ny ahita vola eo. Fa hita mama, rao vao vita meloa ny asako a, dia mitsorika aty mijery amin'ny mama. Kia, tsy mety izany. Sao dia izany na ny mba ny asanao eo. Eo a rehefa asa mbazara mba misy an'io hoe mahano fanantenantsika e. Fa rehefa miasa dia miasa. Fa ina indray ny teneninao tamin'ilay olona teo? Tsy nitenenina tany a. Izy ary ny be vavabe hoe rehefa mila miasa ho fa tsy maninona. Ka nisy zavatra niteneninao tany e. Nangataka tamina nga ianao? Tsy nangataka. Nefa izy nametraka ray alina izy ho anao e. Dikan'izany dia mandainga ianao. Fa izaka ianao azafady. Tsy mbola afaka niteny an'izany aminao aloha aho zao. Fa fantatro fotsiny hoe tsy mety ianao. Fa maninona moa ianao no nangina hatramin'izay? Efa navelanao aho hibaby ny helikolo-kafa. Dia maninona n'izao ianao vao mampahafantatra an'izany? Mazava ho azy fa misy ny antony e. Mbola ho avy ny fotoana ianako aminao. Ary betsaka ny zavatra tsy fantatra ao ampahafantariko anao. Fa izay ihany efa mpiasoko lazaina androany. Fa iza ho ahy ianao azafady tompoko? Iza ka ianao? Allô? Allô? Bonjour ami. Bonjour Né. Voaka kely a. Fa lera ny sakafo maraina? Za tsy sakafo fa any mihinana. Za reo efa tara kely. Andeha aiza moa ianao izy e? Manao fotoana misetrako. Fangatsy hoe hoentinao akapiana ilay izy iny? Sady hiteny anazy an'izay a nijeran'ilay zavatra niteneniko amin'ilay asa. Karakara hoany ianara. Fa zavariana amin'ny zavatra tsy mampandroso a. Ary angady mama tsy nojy tamin'ny alina.
mbola tsy maintsy hiverina any ondry zareo androany nefa le toerana lavitra be sady hery-ko tamin'le ninjera de tsy afaka mitondra tomobila zay nijanonandry zareo tany fa nga misy toerana afaka atoriany tany ary raikitra ihany zany le tany raikitra ka fa mbola misy zavatra lamina kely fotsiny ao bonjour nareo bonjour tonton mbola miresaka anga efa vita ka andeha mihitsy aho io mazoto mami e mazotomba e ka anaovako ty anao sakafo e okalory mama nisy miantso aho za tany ampiasana momba ny nafatesan'ny renjanaky miahy fa misy inona mampitomana anao malahelo any mama vorona tia vahitanana ty anana isika efa tsy mandeha lavitra ka de tsy mody mihitsy zanga mbola zatra hoe nisaraka tsy niarana to tamy mama zany mihitsy ndreky iny ty mampimely anahy de ahoana zany raha miasa ny lavitra any ianao de ahoana koa raha hoe manambady anaraka anao ao foana de atory araka aminao zanga anambady zany e sady andeha am'droaka ko de fa rehefa lany vola mama de makanesana anao zay efa ampy ny vola ty mbola ho avy eo le nahoriko teo iny de misy vola ihany koa ty fa izay a miasa tsara ianao amin'ny lahatsika aminao any manao mety de tena tsy fantatra mihitsy ve le olona tsy fantatro feo vaovao be amiko mihitsy tena feon'olona mbola tsy fandrehako e inona nefa nitanjony amin'izany ka zay mahagaga raha mba nitady vola indray mantsy izy a de afy zay fizy sady tsy nitady vola ny tsy nanonona anarana tsy hoe izy na izy nefa hoe mbola ho avy ny fotoana ionanareo zay ny tenen'ny farany de mitapahany le apelina mazava ho azy a fa olona mahafantatra n'ireny problemanao rery zany ary sao de mbola fianakavianitiavina ihany ary zany ny fianakaviany very mama nefa nanagadrana de inona tokony mbola etsony tandrema mihitsy ianao fa tsy fantatra ny tanjony amin'izany mety ny hainao mihitsy ara no anaraka fa mitandrema ianao olona mandrika azy zany de anapitra ny haiko tsy fantatro mihitsy aninona ty aminay aty ka sarotra be moa manale araba aloha da tsy mila mamaly ze arabanao zany mbola tetitra amiko foana tena azafady na za koa raha ny lasa tsy nahita toro mihitsy alina nieritreritra ny nataoko anao niasa be ny saiko satria tsapako hoe fadi-po be mihitsy ianao efa tsy maninona tsony fa na dia zany kosa raha ndry tokony tsy ataotao ohatra izany e
zavatra tsy possible mihitsy zany fanday kely ohatry ny iny ve dia ihinana ndringeza be ohatry zao fanday zany ange sady tsisy nifiny tsisy vavany tsisy lela tsy hitako hoe inona ny atahorana amin'izany tenao zany tsy mampitahotra takolam-panenitra teo kely ary dia aza mitsoaka mihitsy ahitantsika an'izany zany kosa zavatra samy hafa e fa diso afa azafady tsy ataoko tsony ary aza manantokantona anatsono a tsy haiko indray zao hoe inona nataonao aty taiza zao nahitanao ny tranonay nantany olonako satria misy zavatra omeko andry zay avy zavatra ino amin'ny firindrimy metsena dia jereko any avy eo zanga mety tsy zany sady za zao efa miasa dia za koa sady tsy atitsony dia zay zavatra omenao anahy tsy ilaiko veloma mity orsea fa ina moa dia davanao mety fa izy ianao petrapetraina sotra petsaka azafady indrindra misy lumière fa ohatrany hoe manelingelinanao vao maraina izany za sady za mbola mamakekely fa hoeto nle resaka oatra ay zao manko misy lumière rehefa nijerevana le taratasy a dia ohatrany hoe ay adiniko ny teny anao aniny fa efa hitako iny fa any amin'ny domaine ianao toko mitondra any zany za zao mbo nieritreritra hoe ianao zany mba mitondra anazy any dia hitantsika eo izay fanarahany tsy azoko le fanarahana efa nanao zay hoafa koa efa be deaibe nanampiako anareo aleo mba anareo indray ny ambiny za rehefa manao zavatra tsy manao zavatra misy tambany zany eny fantatro ne zany monsieur lumière nefa ny hitanao raha vo zany makany dia vola be mihitsy no nalainy zareo sady ela be le izy vao vitany ka rehefa izay moa ny lalàna tsy maintsy ataonao nina ny olona ka mba zao ny hoe le olona nge efa mba aty amin'izao le olona hividen'le tany dia raha vao hitany hoe tsy complet ny taratasy na tsy ara-dalàna dia mety tsy hividin'le izy normal be za madame rasera tsy atoizo amin'izay efa be zay vitako izay tsy asako izany fa hoana misy lumière azafady indrindra misy olana angany amintsika mity ifandraisako azy ny zavatra andetavako azy teo ka fa iza moa ianao raha tsy madiso reniny aka fa tsy misy olana ve na zavatra nalainy tany aminao tsisy ka zaro no nialatsiny taminy satria ny zavatra kely tsy nentana ataoko azy fa zavatsininy fa izy aloha ianao e ohatra mbola tsy hitako mifanerasera taminy mihitsy za no i rajo zanaky rasera le fanasany lamba ay zanaka rasera tena tadidiko ela mbola kely aloha ny hitako farany a sady be lelo kely mihitsiny fa monao aloha taiza foana zao ela za efa tsy mipetraka aty tsony fa miasa any amin'ny ville dia mandalodalo sisany aty ay fantatrao a ay fantatro ka tena fantatro satria teo amin'ny valo taona teo ianao no hitako farany a dia ahoana afaka lalàna rosiny aty tamin'izy naka lamba ho sasana tao aminay dia tsy mivoaka anao mampiatra hoe ty vola iny io koa zany volanao e zana vao nahita vola ampetrahany amin'ny nakana anazy vola io a
tadakonao apetsao aminakanao anazy ao io a na ianao mametraka an'io dia miteny amin'ny fona ao tsy hangalatra tsony na ianao etiko any amin'ny zandany mafampangalatra izy ny tianao dia izay ka fa ny tena naleako tatyko saika hitena hoe afaka mba manasalamaka izy fa ohatrany tsy mety amiko mihitsy le olona vaovao nalay mamana io ka mety izao a en'le lasa hitan'la teo iny sady efa miasa isan'andro izy fa eto ihany izy miasa ao amin'ny meraka sady kilasy mandry ane zao le izy madame rasera tsy haiko ianao namody fanina na tena tsy mahalala ny iny fa ohatrany angalanao intérêt fotsiny tsy mody fana zany a monsieur le maire fa mikasika iny moa zany ny resaka tiana olazaina zany momba ny zanakao za sy tia resaka fitapitaka za ndray mahasiny any amin'ny aly any tsy araka ilay zavatra teneninao akory ny zavatra miseho monsieur le maire zanako aniny fantatro tsara mihitsy any fa zao mila fotoana kely ary efa niresaka foany izay mianaka dia mbola andresy lahatra na amin'izany any ianao io rehefa tsy mety hatramin'ny voalohany dia tsy mety aza mampanantena pokaty efa niteny taminao a fa zanako iny ary fantatro tsara mihitsy ny toetrany fa misy zavatra kely manahirana anazy fa aleo fa hiresaka izay mianaka e tsy hoe mivarotra ny aina bafo koa fa tena tiako loatra ary mitady izay mahasambatra an'iny fa aza forcenao hitovy amin'izay ao an-tsainao ny ao an-tsain-drazo marina anie zany fa izy nefa niteny tamena fotoana kely fotsiny izy andamina ny fiainany nefa raha nyresany any amin'ny aly tsy zany mihitsy ny zavatra teneny any dia efa manana ny olo tiany izy ka izay indrindra ny eno angatahn'ny fotoana e mba ilany amin'ny olo io dia afaka miaraka tsara izy roa dia azo inona ve zany sa fampandrina saina fotsiny izay mihitsy nefa teneniko anao hoe ome fotoana izy andetenana azy tsara fa tsaroana fa tsy maintsy tafiarako izy roa reo a minoa ianao fa zao fotsiny mba angatahako aminao hoe mba alamino reo le taratasina iny mba vitaoko raha sikakao dia amin'izay raha tsy mba mandamina tsara ny fiainany amin'ny zavatra vita iny amin'le resaka tany iny zany mbola tezitra amiko izany ianao tsy tezitra aminao mihitsy nefa mbola mieritreritra foana hoe ina raha le zavatra nyteneny mama taminao izy koa mbola tsy nody dia tsy tafaresaka izay avy alao zany hoany tsapako akiny fa disoka normal be koa izy raha sarotiny satria anao nge zanany izy ny disoka ahoana tonga dia ny asa iny manantona anao dia miteny anao nefa ny ary ianao mbola tsy miprésenteko anazy akory ka izako zany no ny teny azany tany aminazy tany tsy haiko zany rehetrarehetra zao tiako ho fantatra daholo fa mamanay koa nefa rehefa misy zavatra tiany ho fantatra dia tsy hamelanga tsy fantana ka mahatonga izy tonga daty amiko a dia nisy zavatra nyteneninao anazy zany tao tantara ny problème atsika kely tamin'ny fotsiny ako fa ny nafantarana anao tena tsy azoko mihitsy iny zay zaniko ny tena antony nanatsoko anao aty koa nge tsapako mifadisoko tamin'ireny teny nataoko anao ireny fa aza atao mandratra anao zany fa vavanitezitra fotsiny ny anao eny ariko fa ianao nefa mbola ty anahy za ngeky tsy mafoy andrizanako felany dia zao arany andao amin'izay raha ho any aminay présenteko amin'ny famiako dia za koa eto any aminareo Mity a Mity miantso ananga madama kely endry mihitsy ny tedaviko zao a rehefa vita daholo ny lakozia sy ny raha rehetrarehetra dia mandeha miantsena kely aloha manao provision kely zany fa efa lalany daholo koa leo am'le tsisy ankizy niantsena mihitsy teo aloha teo provision miantsena dia le hevitra aloha zany mampirimiko zany lakozia
aleo aloha ngamba ny efitrano no atao satria sao dia misy vahiny tampoka eo dia aveo lakozy e tompoko madama kely eo zao mity a ndry aza miafahafy izany mihitsy rehefa noana dia afaka maka zavatra hohaninao atovatra ny ihany aminareo ihany aty zay eny tompoko dia nanaloha ataovy ary ny raharaha dia miantso andry avy fa mbola no lista vetivety ilay zavatra hovidiany eny tompoko madama kely ay ary aza tsina izany tompotompoko izany fa atao fotsiny hoe madama kely dia tapotra ay madama kely zay ary nanaloha ataovy raharaha ndry fa mandeha koa fotoana ka madama kely vetivety ahoana za zany rehefa noana dia afaka mihinana an'ilay akondro mananasy ao an-dakozia eny hoa sotra betsaka madama kely zay fa lasa tsy maninona raha izay nytianao hoe akany aminareo azaniko fa ny olana kely fotsiny inge ianao mbola tsy afaka makany fa mamanay mbola tsy eto dia rehefa tonga izy zaniko ok akoatra n'izay ke inao vaovao milamina tsara ve ny asanao niverina iasa mitonton anay aloha tsy possible ntsony efa tena nandrisy lahatra anazy mami mamo fa fa za manana projet ko ka zany tantarao anao hoe renao ilay vao tantaray fa dia tsy tanteraka ako za hoe ki olo tianao dia maninona zao zany hitanao ilay vola ameko anao reny foana vola ame mamanay anako reny anaovako zavatra fa tsy fantany hoe nomeko anao eno a fa averiko ange hoa reny ka tsy zany no tiako teneniny fa tokony hoe atsangana aingana ilay zavatra eritreretiko a fa tsy fantany hoe tsy aty amiko ntsony ilay vola hitanao ilay izy a mieritreritra nangana an'ilay salle de sport reny ahako reny manko izao no tsy dia misy eto a nefa ny olona tia manao sport daholo tena tsara be zany dia vao hanangana trano ve sany sa efa misy trano ve motsosy dia fa manofa trano aloha dia avy manangona materiel tsikelikely fa raha mbola iandry an'izany ela be tena tsara be zany projet andry izany sao dia mila fanampiana ianao zao zany le izy ry madama araka ny resaka fanaovana sy monsieur le maire dia vita amin'ny herinandro ity ilay izy fa vita amin'ny herinandro ity ilay izy ka fa ty zany no afaka omeko anareo aloha complet izy ny taratasy zany ianao nefa miteny hoe fa feno daholo ilay taratasy rehetra tena aleo iandry ka sao dia ahitana olana ka tena mariny ka aleo ary aloha no andrasana dia hoentiko amin'ny herinandro ilay izy fa miakatra any dia hoentiko miaraka aminahiko e tsy mety zany madama za mety tsy aninona fa le zanako tsy anaiky an'izany mihitsy dia hono a dia ilay vola koa zany dia andry amin'izany herinandro zany mazava ho azoko za ve dia mbola anontanianao dia mbola amin'ny herinandro indray zany ary le zanako moa mbola ao ampanotra ao ze mbola mihotrany mihitsy izy ndeha akazy ary rehefa aveo dia mandeha moty zay aleo ary za iresaka aminy tsy fa mazava aminao hoe nyteniko teo e za no mitazona ny vola hevitra fotsiny ny fampiresahanay dia ina mbola horesahanao aminy dia taratasy ray ve madama ny tsy ampy amin'le izy dia nareo tena manasaro-javatra mihitsiny a tena tsy matoky anay mihitsy ningenareo zany ahoana moa ny fomba tokisako an'izany resabolana io madama e taratasy ny taninao tsy complet tsy miditra amin'izany mihitsy afa dia avinao verivoly zay ka zao a rehefa tsy akinareo a aleo ny taniko amidiko amin'olona
taninareo mitady tany tram complet tsara ny taratasiny zay. Tianao tenenina ve hoe miara-miasa tsika associé? Tsy zany le izy ka za koa nge efa misy asa miandry anazy ihany dia tsy afaka hiara-iasa aminao fa tiako tenenina hoe za mahafantatra olona raha ohatra ka hoe mitady an'ilay matériel ianao dia afaka resahako izy mo afaka manome prix mora izy no tsara ny entana. Ay, tsara kosa izaniko fa aleoloha resaka mamianay zahako satria izy ny hanampy anahako amin'ilay izy. Nanao ahoana? Zay vao azoazoko tsara. Zasikely vetivety. Zay sady ohatran'ny tsy mainona intsony izy rehefa manao kiraro. Fa tokony mbola averina kely aloha amin'ny herinandro amin'izay tsy olona marary intsony io. Aiza koa fa nga mety mbola harary. Mbola misy fotoana io miverina marary kely fa zareo koa ty to lavitra fa ahoana re zany e. Aleo fa jereko eo e. Sady zay koa tsinona zao efa manomboka manao zavatra ty dia tsy maintsy mivezivezy matetika. Misaotra betsaka. Ia. Betsaka lesy. Way, misaotra betsaka hono lesy tamin'ilay zavatra mela mity iny. Tsisy isaorana ka. Ary faiza marina izy iny amin'izao e. Efa tafiditra ny asandroana izy ka iny vola iny ka nomeny anahy. Zany ndry teny anahy mihitsy izy hoe omeny anao iny any hoe hanapipinanao zany. Amin'izao tena vitsy ny tanora manam-pahendreny ohatr'izany misy ary forcé ny ray aman-dreny ny amorona izao zavatra rehetrarehetra izao. Tena zany mihitsy lesy fa mety indray tsy mba ohatran'izany zaza tia manampy olona iny hady mazoto foana. Raha fahitako ny toetra aloha tena ho tafita izy tena ho tafita mihitsy izy. Firay moa izy iny zao no nijanona nianatra. Tsy mbola nianatra mihitsy izy ka ny teniny koa ny hoe tsy maintsy tafita e. Vetivety kosa ianao zany janona fa miresaka aminao ane zaho. Tsy hainao mihitsy ve zao manaraka anahy? Makaleo be. Efa niteny anao hoe misy zavatra omeko anao. Zany efa niteny hoe tsy mila zavatra avy any aminao e. Na dia hanampy anareo amin'ilay volan'olona ary. Zanga moa zao tsy efa miasa. Voalohanay foana zany. Ianao ty rangahy miavona. Vitanareo rery le izy zany tsy mila olona mihitsy. Tsy mila dia izay tsy mila. Fa inona zany le mbola matezitra anao amiko e? Mbola resaka fandahiny ihany. Ozy izy mamanay izay hoe rehefa misy olona mitondra olana hono eo amin'ny fiainanao tonga dia lao lavitra. Mity fanampiana no entiko anareo fa tsy olana. Henoko daholo ny zavatra nazo anareo dia tia hanampy anareo za rehefa niresaka tamin'ny mamanareo moa. Aza mandaingo eo. Marina zany tamin'izaho teo iny niresaka taminy dia tsy naninona izy. Afaka notanianao izy raha tsy mino ianao. Anontaniana ve hoe hanome volanay ve?
Fa ohatrinona nefa? Tena mandreraka koa mama ny ataon'le madama teo a. Ny fotoana lanitsika nivezivezena taty dia reny ny vavany. Raha ny atezerako teo aloha napariko a. Lasa fotsiny izay zavatra nitranga. Fa zanany ve zany tsy teo e? Tsy teo. Raha teo hoe zanany dia vavy ohatr'ireny izy. Tena tsy mety aloha e. 2 andro ve rangatsika taty dia hoe ho amidiny amin'ny olon-kafa indray zany ve dia rariny. Tena koa ny rahahina an'izany raha midiny amin'ny olon-kafa. Avelao ny azy amidiny ihany. Tany misy taratasy manahirana io koa atao iny. Avelao midiny amin'ny olon-kafa any. Dia Andro Roviana indray nefa zany. Zao fotsiny ataoko anao a. Ny zavatra rehefa misy olana amin'ny fanombohana ohatr'ireny efa izy tsy ilamina izay. Avelao ny azo ano a. Andao tsika andeha hody. Any an-trano indray mahita ny toany. Andao. Afaka mandeha. Marary ihany. Nefa. Andao sady mandeha any aloha fa sao dia tara ndre. Fa mitantara mamanay aminao daholo izany nahazo anay. Le tao amin'ny miara tamin'iny ka. Moa mamanay koa nitantara tamiko dia mba tia hanampy anareo a. Dia efa henonao koa izany hoe vola mera ilay nomena an'ilay olona. Dia ny mera indray izao naverinay tsikelikely. Ie, efa henoko koa izay. Dia izay indrindra zany mampalahelo anazy zany nareo ny tena marina. Dia tia hanampy anareo na dia kebaka na dia mba kely fotsiny ary vitako. Ianao ve aloha tena matotra e? Vola be ny ilay izy e? Eno a, fa izay ananako aloha. Fa mba misy zavatra kely angafiako anao. Ny anao kosa kay izany misy tambony. Mama Lul! Manao Mama Lul? Manao. Hono a, misy trondro viana aminareo? Misy fa mity izao mbola tsy ao akasy. Ilinareo maika ve? Tsy voatery hoe androany ane, izay manko mitady foana. Rehefa ana dia mandalondalova ihany fa mbola misy efa kelikely a. Ie, aleo fa rehefa mampitady anà mamanay dia mankany aminareo indray a. Fa hono aty a. Iny aky mba resaka resaha mamanareo amity a. Laha zao ke fa za matahotra indray a. Eny koa mety mitantara ny zavatra natao indray taminy. Ka lazay mamanay hoe avanay ny hono ity e, zanaky dadatoanay. Tena efa mirediredy mihitsy ke mamanareo iny a. Fa zany hoe ianao zany vadiny dadatoanay taloha. Tena tsisy hidira mihitsy. Fa izao nataoko indray. Ndry aza mino izay lazay mamanareo. Ary izy manodikodina ny sainy mety iny. Nefa zavatra tsy mitombona daholo ny teneniny. Ka izany foana misy ny irahirahiny amiko hoe tsy maintsy mahita amin'ny marina hono izy. Fa marina iny aky ny diadiaviny. Dia hatraiza. Tena fa tsisy atao mihitsy ny mamanareo iny. Aza miraharaha an'izany ndray Mama Lul. Aleo izay teneniny ihany fa mamanay koa neka mahita lazaina foana e. Fa asehoy anazy mihitsy ny tena dada mity. Amin'izay izy tsy afaka hiteniteny anareo intsony. Ary mama ngeny everiko hoe miaraka le olona vita an'le tany. Vita nga le izy? Tsy vita. Fa ahoana tsy vita? Misy an'le taratasy anankiray iny a, dia iny ny ilainy vaniny teo dia naleo najanona tanteraka mihitsy. Hoatsy. Fa najanona tanteraka ahoana e?
kefa hoe najanonako ajanonao sy izy dia ijere volona ividy. Fa ren'olona reny koa raha ve manany any sa tsy matotra. Tena mandreraka be mihitsiny e. Taratasy anankiray iny no ilaina vaniny eo. Za koa moa ningavy monsieur le maire hoe mba amboary monsieur le maire fa tena tsy mety izy. Tsy nety fa naninona zay neny tsy azoko. Maninona ahoany za ve dia mbola hazavaina aminao ihany malahelo ny anavaviny izy ko. Fa inona zany ny idiran'ilay fanaovana taratasy amin'izany? Aniko mazava ho azy zany. Raha io vavanao tsy mipetsipetsina tany amin'ny miala io hoe manana olo tiana hoe manana olo tiana hoe efa tsy tonga salamsoatra. Dia zany hoe fivarotana anazy zany ny vahaolana amin'izy. Zany hoe mila miaraka amin'ny miala dia atao ilay zavatra. Zay. Mazava ho azy zany. Sady io tanitsika io ngery ratsy ka mbola misy mpiara-mandova amintsika e. Ary zareo tena mino fa tsy varotra ny azy izy. Dia zany mihitsy no nakanisany tany monsieur le maire izy ihany no mety mahavita an'io. Fivarotana na vahaolana farany ve? Ka inona raha ny hevitrao ohatran'izay. Raha mbo ny saina kely fotsiny izao ianao io tsy tonga amin'izao tsika. Izao aloha no aoka zavara mama. Ny alehako aty andeha haka-rivotra fa tsy hotolorana vehivavy. Tadidio tsara raha zao. Fa ianao nge ka mila nivono foana. Sady tsy efa araka ireny teneniko taminao ireny foana nge hoe rehefa tokony manana vady ianao. Miala iny ane ka manana maizy azy. Na mila vola tahaka ninona ary tsy terenareo anambady olona tsy te-pony foko Ianao ty aloha tena olona mahafiloa mihitsiny tsy mbo mieritreritra ny hoavinao mihitsiny. Za koa aloha aza terena hitady vola ho anao tsony ka lazaiko anao fa tsy ho lafy mihitsy ny tany io. ka lasa resaka chantage le izy mama. Ho ataoko hoe zary ny olona miaraka amiko raha iaraka amin'ny miala forcé anareo za iaraka amin'ny miala nefa za efa misy olona miaraka amiko. Za foana manana olo tiana hoe manana olo tiana hoe zangazazakely ka ampiresahanao amin'izany. Ay aloha fa ho avy eo zay raha bitsy dia amin'izay mama vao mino hoe tena misy tokoa. Tena hoe ela loatra mihitsy ndry tany. Atory mity tsotra izay miaina ndry tany ivelan'ny tany ny fiainana ato. Rehefa mandeha ndry dia tokony mba miteny amin'ny olona hoe andeha zao maila loaka. Kodry maila izy ko tsy mijery anareo madama ihany nge naniraka ana teo e. Tokony tonga saina zany ianao hoe ndeha hijery an'ilay loaka. Zay fomba ndry izay mihitsy ilay vao nitenenako ndry vao eo hoe mba manaja olona. Rehefa miangavy olona dia mila manao azafady. Dia azafady zany. Zao ry mity rehefa manao zavatra dia mila mifantoka. Rehefa irahana hoe mandeha dia miteny aloha hoe nisy zavatra nitaingina atao. Ka madama kely koa nge maikamaika be teo e. Dia lasa nikoropaka be Ka tsy mila variana tsolo zany. Ndry ty ary sao dia tsy vonina ny asa atao aminay akory Zara ny tena vonina ko. Raha tsy miasa zany dia inona ny ameranako ny volanareo? Dia zao ary zay teneko ny ataondry zay anirahako andry ny ataondry. Mila mianatra ato fahalalam-pomba, mila kingakinga, mila mahay mirery raha rehetrarehetra. Fa raha tsy mahay an'izay dia tsy mitazona andry ato endry tsara izay mba aza manao an'izany kosa e.
Maninona zao raha mba atoro magamba kely fotsiny aho hoe ohatr' izao dia izay ny atao sady miasa rasa ny tsena fianakaviana hono fa zay nge mami mety hiara iasa le resaka nataoko amami dia matotra tsara ve aloha izy zany tena matotra be efa resaka tsara izay ary mbola sy taona no manao sery vo avy ny antso anazy mihitsy aho teo rehefa eny an-dalana zareo fa hita mami mila hiara-miasa marina izay a za aloha sura fa mama tsy anaiky an'izany mihitsy ana moa izy ny tsy anaiky an'izany misy ohatran'izany ndraiky akira zao nareo roa dia efa miaraka miara-miasa hita ho ako mama nge iny e fatako tsara asandre dia izay mety amin'ire atao zany koa ny tsy voatery milazaina aminy daholo fa atsangalo aloha dia avy eo nareo roa miara-mitantana sady tsy vitan'olo tokanao koa zany aka olona hafa raha atao mamiko fa mami reto amin'ny sary reto le sary le materiel dia mbola ho alefa setra eo ny vidiny a fa izy ihany mijery anazy ihany aleo rehefa azo ny vidiny fa tsy ampy ny volandre dia apiko e avy le materiel satra betsaka mami a tsisy fisaorana kiara tsy maintsy mitsangana io e lazaiko andre zany fa izy moa no andova ny fananako tsy nareo menadary nareo minge sisa ny mba nitaranako e tena faly be a Ory mama fa inona ty manahitaitry ty fa misy inona fa inona indray ary ty atao amin'ny mamy ty fa raha ndry mieritreritra zao inona ny fahitandreny zavatra ataoko zao manasalama sa mihinam-bary a dia aiza kory ary zao izay olona eo samy fiainan'ny mama ihany jereo mama ao anatin'io karatra io momba ny metika iny jerevako eto tena tsy hamelanareo mihitsy koa izy zanak'olona iny voalazandre mihitsy zanak'olona tokoa iny fa tsy zanak'olona zany sady tsy zanako bera traisy dia tsy hitako neza mbola mampiasa sainanareo amin'ny momba azy e efa mazava zany fa tsinitsinina anareo izy zao mbola misy zavatra tiako fantatra ke momba ny mety iny a tapahindre fotsiny fifatoako fa tena mino zany mama hoe zavatra tena mitombony ity zavatra ity sa nataonareo angalana volan'olona fotsiny tsoroko amindriny marina fa ho an'izay mino dia tena mety fa raha tsy mino kosa moa ndry inona ny zavatra ety amin'izany fa manome volahy fotsiny rehefa tsy mino izy ko mila finoana ny zavatra rehetra dia zanakiza zany mity zay mihitsy ny zao ny tena tsy mety hitako fa nefa zavatra handray zao no hitako ato manana fiainana tsara lavitra be mikalakely iny fa zany moa zao a mbola hijalyjaly be izy aloha va tonga amin'ilay tanjony ka tsy zany daholo moa very mama ny fiainan'olona tsy maintsy mijalijaly kely daholo aloha zay eo mahita fahasambarana fa raha zany indray aloha tsy mila ny tia ampidakadabrahamy tia
mbola tetitra amiko foana tena azafady na za koa raha ny hoe lasa tsy nahita toro mihitsy any na nieritreritra ny nataoko anao miasa be ny saiko satria tsapako hoe fadipo be mihitsy ianao tonga soa nareo mianaka Sodra betsaka mama. Salama daholo. Ary nanao any zany tongotra zany? Eo ihany. Tsy haiko hoe tratran'le teo nandeha teo hoe dia tady hiverina rano indray fa lomako kely ngamba aloha. Zay mihitsy aloha atao. Alao andeha kely va? Ndao ary. Tananina rano tsy tafody. Dia taizina rano zany? Fa telo tsotsotra izay natorianay. Losa nge mamy. Tsy raikitra indray ilay izy. Hananinona ny tsy raikitra e? Toko hoe efa hividy an'ilay tany nalehanareo tany fa tsy raikitra indray ahoana? Zay mihitsy moa ilay izy. Saingy tsy haiko lazainy fa misy taratasy mbola tsy vita foana. Za tsy nanaiky intsony. Raha ny taratasy kosa aloha no tsy misy filaminana dia alao mihitsy hijanona. Sao dia very vola fotsiny eo sika. Nga vita izany. Tadiavina vidiana manontolo n'ilay tany. Tena olona mandreraka. Mody, fa olona inona koa izany? Aleo aloha ilay vola ampiasaina amin'ny eny felana. Dia miandry aloha ny enery fa ny eny felana ny vavonina. Mais bien sûr que ça va. Miantsy aty? Mbola tsy teo iziko. Manao na niasanao? Lama be. Mamanareo moa zany niasa sa manao? Bizao raha ao an-trano fonako. Efa ela be izy tsy niasa intsony. Sady izy nge marary fony. Dia ahoana zany Ny andoavana volanareo ve? eny satria misy ilana vola izay afaka tapa-bola. Zaho mandoa anazy ka tonga dia aleva amin'ilay karamako any. Zany firy taona ianao andovo vola kotsiny. Ny fanarako tamin'ny mamanareo atsasany ny alohanareo dia aloha tsy kelikely dia mba izahana kely fotsiny ilay izy. Ontso! Zaho nge teo tamin'iny e. Ozy izy ianao hoe izay ananana fotsiny. Sady aiza raha nahitany mamanarerana izany volo izany. Tsy maintsy izany mandoa anazy. Mba miezaka kely izy e. Tsy misy olona afaka manampy anareo ohatry ny reny nataoko reny e. So nareo mieritreritra. Ka ianao zany tsy mahazo resaka mihitsy. Efa hoe izy ary marariko aiza nahitany an'izany. Aza manantena an'izany mihitsy aloha e. Manahirana be miresaka aminy. Aloha izay izy ihany no miresaka. Misy vola ilaiko afaka tapa-bolana. Aza fefena, aza terena, e miodina aminao ny fiainako. Nara, nangidekeko fa efa dinoko. Mamela eloko tsy midika hoe ivereny resaky indray. Mamela eloko tsy midika hoe dia hitako soma. Mamela eloko tsy midika hoe
tiako anao zakoty anao mamela elaka tsy midika hoe zany avelako anao satria tsy aniba ny tenako ao anakan'ireo masofavana beo ay reo lasa leoany aleoany aleoany za mijinjy zay nafafiny eo ihany azalo